Roger no candidat fa 7 tonga nanatitra ny atota-taratasy filatsako fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena tetsy Ambohidahy. Izy izay candidat mandeha amin'ny anaran'ny tena manokana. Tena voalohany masoanay toa dia hoe rassemblény malagasy rehetra avaravitra azatsiny topany dia sinarana dia andrefa olona manaja olona manaja ny sasany manaja ny hafa ka noho izany mendrika ho ajaina koa ny malagasy. Fanasian'ny Dr Cool Roger resaka ihany koa ny momba ny FFKM izay nambarany fa zava-dehibe tokoa ny zavatra nataony. Mbola nanamafy moa ity candidat ity fa ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba hivoahana amin'izao krizy izao.